miarahaba tompoko ary manonona ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny tokantranonao indray amin'ity takariva ity. Herinandro zay sika no tsy niaona, herinandro no samy nanao ny aditsy andraikitra tandrifo ny avy azy, ary zao sika no ny fahasoavan'Andriamanitra dia tafahaona indray ato amin'ity fandarana mamitsika loatra ity dia niantsa hideratsika n'Andriamanitra miaraka amin'ireo vahiny izay nasainy. Koa dia amin'ny fofenao mihitsy no anolorana ny arahaba anareo amin'ity androany ity noho izany fahasoavana niraisitsika tamin'Andriamanitra izany. Efa daholo ve ny fianakaviana rehetra, efa daholo ve tsika rehetra mino fa efa vorolanina isika na eto an-tanindrazana na any ivelany andeha indray iray fo iray saina ary iray fanahy hideran'ilay Andriamanitra izay mpanomeny so ary mpitantana ny fiainantsika mpiaro antsika mianakavy. Amin'ity androany ity ary dia araka amin'ny groupe louange isika avy eto Antananarivo. Izy ireo no miaraka amintsika mianakavy hideran'izany Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny talenta izay nomen'Andriamanitra azy ireo. Ary dia asaiko ianao hakatoerana ary hovonina indray iray fo amin'ny groupe louange hideran'Andriamanitra amin'ireo hira izay efa nomaniny anatanterahana ity fiarahantsika androany ity. Tsy tazonanao ela ary zay fa dia andao hideran'ny tompo isika miaraka amin'ny groupe louange. Dao ary. He's our man.
Luciani aini waisi wanao Nanume famunzeno anzikia ilarai Hanavutana di fusi fanan Ruedan sarianao Mizuro matuki Maisita fiucha Sesu tiliu Kina Padisanawa Anura Chizai Jama Hatu Kini Tenindi Upa Handuba Manjaki Zai Siweli Tude Wandila Nizai Satani bauva Kuasa varinyana Nade aina Ifake kireteso Nyumana iyanao Itena ziza Now it's in us is Vanessa now a new exercise Jama hatu kini teni Upa handu manjaki zai Siweli tune wanila nizai Vanessa now a new exercise Jama hatu kini Tule wanila nizai Kupa handuva manjaki zai Tiweli tule wanila nizai Sotran'Andriamanitra tsika fa afaka niderazy niaraka tamin'ny groupe longe tamin'izay tapany voalohany zay ary ariky nefa mahazatra atsika nanomboka tamin'ny voalohany taona dia onelan'ny anotran'izao dia fotoana indray mba handraisantsika teny avy amin'ny soratra masina hampahery atsika sy hatonga atsika harisika amin'ny fiderana an'Andriamanitra ny tanjonay eto amin'ny fandaharana mantsy dia averimberina mandrakariva fa ny hahatonga atsika ho mpideran'Andriamanitra tena zava-dehibe zany toetra mideran'Andriamanitra zany ary tena zatra tokony ataony mananana rehetra zany araka ny fanasana zay ataon'ny tenin'Andriamanitra raha teo koa tsara raha mandray kely izany sika fotoana fohy fotsiny ary mba afaka makaina kely koa ireo mpanakanto zay nasaina tamin'ity androany ity ny teny zay hoentina amintsika ary amin'ity androany ity dia ao amin'ny salamo 5:1 salamo 5:1 ka ny 9:12 7:12 sy 8:12 novakitsika ary akatsika fampahirizana fohy amin'ity takarivo ity ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy zany ary anareo anaraka azy kosa raha manana baiboly no kaikinao eo na manana telefona dia afaka manokatra an'izany dia miara mamaky zany isika mianakavy salamo 5:1 9:12 7:12 ary ny 9:12 novakitsika ny anaran'i Jesosy ny lanitra dia an'i Jehova fa ny tany no meno ho an'ny zanak'olombelona ny maty tsy mba hideran'i Jehova na izay midina ny amangingina fa izahay isaotran'i Jehova hatramin'izao
ka ho mandrakizay. Halleloia. Zany ty salamo 5:20 ty, zany hoe mamarana ny salamo 5:20. Raha mijery ny tontolo kevitry ty salamo 5:20 ty isika dia milaza ny am'ireo sampy izay asolon'ny olona n'ilay Andriamanitra mpamorona. Ary filazana mihitsy ny am'izany sampy zany hoe sy manana aina, namboary ny tanan'olombelona ary tsy mahare akory izay fiderana atao azy. Fa itsy an-daniny kosa ilay Jehovah Andriamanitra izay namorona ny tany, ny loha sasany rahamasina izay rehetra ao aminy. Ilay Jehovah Andriamanitra tsy nanam-piandohana ary tsy manam-piafarana. Ilay Jehovah Andriamanitra namorona ahy sy anao dia Andriamanitra tena mandray ny fiderana tolotsika satria mendrim-piderana loatra. Ka izao no lazain'ity salamo ty, mamarana n'izany rehefa avy mamavahany zany teny zany izy, dia izy hoe ny lanitra dia any Jehovah fa ny tany nomeno any zanak'olombelona. Sika mianakavy io zany dia nomen'Andriamanitra tombotsoa hiaina eto amin'ity tany ity. Ny lanitra dia an'Andriamanitra azy, any toerana misy azy. Fa isika kosa dia nataony teto amin'ity tany izay noforoniny ity. Antony tokony hiderantsika an'Andriamanitra zany, ary antony tokony handrisika atsika ho mpideran'Andriamanitra zany. Nomeny atsika ity tany ity mba hahatonga atsika anana fiainana eto amin'izany tany zany. Noho izany dia izao andeha hideran'Andriamanitra, andeha mba tena anana fiainana feno fideran'Andriamanitra. Zao mantsy lazainy eo amin'ny 7:20, ny maty tsy mba hideran'i Jehovah na izay midina any amin'ny mangingina. Ry havana malala izany, ry namana mpanaraka n'ity fandarana ity, tena mahafaly mihitsy ny mahafantatra fa Andriamanitra no namolavolantsika mianakavy sy namolavolan'ity fandarana ity mba hahafahantsika midera azy. Raha tsy manam-potoanao amin'izany fideran'Andriamanitra zany ianao nandritry ny tontolo andro dia mba nomeny atsika ity fotoana ity mba hiderantsika azy. Raha tsy nanana n'izany fideran'Andriamanitra zany nandritry ny enemana dia nomeny atsika ity fotoana ity mba hiderantsika azy, iraisantsika fo hidera azy. Fa ny maty ane dia tsy mbo hideran'i Jehovah mihitsy. Ireo nalevina nidina toerana mangingina any ambanin'ny tany any tsy hideran'i Jehovah mihitsy, fa isika velonaina ihany manana tombotsoa hideran'i Jehovah. Noho izany mbola tsy maty isika, andao araraotina ny fideran'Andriamanitra. Aza miandry an'ity fotoana ity fotsiny aza vo hideran'i Jehovah fa atao fideran'Andriamanitra rano fotsiny ny fiainanao, satria mendrika an'ilay Andriamanitra zay tompontsika zany, ary mahafaly ny mampahery araka ny lazaiko atsika teo dia mandray izany fiderana zay asandratsika zany. Ilay Andriamanitra zay tompontsika sy ilay Andriamanitra zay ianko fatsika, ilay Andriamanitra zay deraitsika. Ko andao bideran'i Jehovah isika satria ny maty dia tsy mbo hidera azy. Eo amin'ny salamo Isaia 9:30 dia zao mihitsy ny lazainy eo amin'ny 9:20, Isaia 9:30, 9:20 dia izy hoe fa ny fiaina tsy hita tsy mba mahasaotra anao, ny fahafatesana tsy mahaderanao, fa zay midina any an-davaka dia tsy mahazo manantena ny fahamarinanao. Tena lazain'ny soratra masina fa tsy manana anjary ety ambany masoandro intsony ny maty sy izay midina any amin'ny fiaina tsy hita. Fa isika velona no afaka manao izany. Ko dia andao araraotana ny fotoana velomantsika hideranan'Andriamanitra. Folo dia manao toy izao hoe izahay hisaotran'i Jehovah ary atramin'izao kao mandrakizay. Izahay hisaotran'i Jehovah satria mbola velonaina, mbola tsy lavo ny fahafatesana dia hisaotran'i Jehovah izahay. Izahay hisaotran'i Jehovah hatramin'izao kao mandrakizay satria mbola tsy midina any amin'ny mangingina ary rembon'ny fiaina tsy hita. Saotran'i Jehovah izahay satria mendrika ataon'ny olona izay nomeny ny fahavelomana izany. Ary farana amin'ny hoe halleloia, dia raina ny tompo ary dia raina mandrakizay.
miarahaba tompoko ary manonona ny fiadanan'ny tompo ao mitokantranonao indray amin'ity takariva ity. Herinandro zay isika no tsy niaona, herinandro no samy nanao ny adiditsy andraikitra tandrify ny avy azy, ary zao sika no ny fahasoavan'Andriamanitra dia tafahaona indray ato amin'ity fandarana mamitsika loatra ity, dia niantsa hideratsika n'Andriamanitra miaraka amin'ireo vahiny izay nasaina. Koa dia amin'ny fofianaoravona mihitsy no anolorana ny arahaba anareo amin'ity androany ity noho izany fahasoavana noraisitsika tamin'Andriamanitra izany. Efa eo daholo ve ny fianakaviana rehetra, efa eo daholo ve tsika rehetra minao fa efa vorolanina isika na eto an-tanindrazana na any ivelany, andeha indray iray fo iray saina ary iray fanahy hideran'ilay Andriamanitra izay mpanomeny soa ary mpitantana ny fiainantsika, mpiaro antsika mianakavy. Amin'ity androany ity ary dia araka amin'ny groupe louange isika avy eto Antananarivo. Izy ireo no miaraka amintsika mianakavy hideran'izany Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny talenta izay nomen'Andriamanitra azy ireo. Ary dia asaiko ianao hakatoerana ary hovonina indray iray fo amin'ny groupe louange hideran'Andriamanitra amin'ireo hira izay efa nomaniny anatanterahana ity fiarahantsika androany ity. Tsy tazonanao ela ary zay fa dia andao hideran'ny tompo isika miaraka amin'ny groupe louange. Dao ary.
Siwanao Nanumefamunzeno antsika ilairay Hanavutana ny fotsifanay Ruenansari aminao Mijoro matoky Maisy tafiotra Seso tiliu Izy tokinao Padesanawa anurachizai Jama hatukini tenini Upa handuva manjakizai Siueli tu
trany neto an-tany satria nota mitomboatrano fa izareno afakanampi vola olona sako ny sampy fa izao milaza aminao Jesosy antsony fa izy anampy anao Jesosy irery fiziany izy anafakany tomany Trany neto an-tany satria niota mitomboatrano izareno afakanampi vola olona sako ny sampy fa izao milaza aminao Jesosy antsony fa izy anampy anao Jesosy irery fiziany izy anafakany tomany trany neto an-tany satria niota mitomboatrano fa izareno afakanampi vola olona sako ny sampy fa izao milaza aminao Jesosy antsony fa izy anampy anao Jesosy irery fiziany izy anafakany tomany
Amufu amanana Asandra tumura Nituma bakau Ada no finalizani Vau samba chatu Guyana Sadiwa fakulanya nikyu Asandra tumura Nituma bakau Ada no finalizani Vau samba chatu Guyana Sadiwa fakulanya nikyu Jacinda, akirina, metade falapiana. Eu te sou se amundiano, casa metano de que a Jacinda, akirina, metade falapiana. Eu te sou se amundiano, casa metano de que a Asandra tumura nitumba bakau Ada no finalizani Vau samba chatu Kuyanau Sadiwa fakulanya nichu Asandra tumura nitumba bakau Ada no finalizani Vau samba chatu Kuyanau Sadiwa fakulanya nikyu Misaotra ny groupe louange sika niaraka tamintsika tamin'ity takariva ity. Nideran'Andriamanitra sy nanome voninahitra azy. Etsika mba afaka manokana ireo groupe ireo mba hanao mandrakariva lolaharana ny fideran'Andriamanitra amin'ny tany itazemen'Andriamanitra azy. Ary hahatonga fanahy maro ampotony azy filen'i Jesosy noho izany talenta izay ampiasaino an'Andriamanitra izany. Misaotra an'Andriamanitra koa tsika satria izy mihitsy no nanatanteraka ny fotoana sy nandamina amin'ny fandaharam-potoanantsika rehetra nahafahana nidera azy tamin'ity takariva ity. Ho azy ny voninahitra amin'izay rehetra ataontsika ary ho antsika kosa ny fifaliana eo ampanompoana azy sy eo ampiderana azy. Dia metraka ny veloma aminao indray zany satria tapitra ny fandaharantsika. Ifanena aminao indray amin'ny herin'ny androany toy izao raha sitrapon'Andriamanitra. Kanefa mialohan'ny isarahantsika dia ndeha voakiko aminao indray ny tenin'Andriamanitra izay hanome toky anao fa hiaraka aminao mandrakariva izany tompo izay voavony dia raintsika menakavy izany. Ao amin'ny Isaia dia toko fahatelo amby efapolo ka ny andininy faharoa dia misy teny fikasana izay omen'Andriamanitra ary ampanantenany anao fa tsy azo anao ny zava-dratsy rehetra satria miaraka aminy anao. Isaia toko fahatelo amby efapolo ka ny andininy faharoa mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ianao efa navitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ay ianao. Raha mita ny rano ianao dia ombanao aho, ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may, ary tsy rehitra aminao ny lelafo. Izany ny teny fikasana omen'Andriamanitra. Ombanao Andriamanitra, ka na inona na inona zava-tsarotra dia izao hivoaka ho mpandresy anao. Andezatsisy raisy izany teny fikasan'Andriamanitra izany ary fikiro izany Andriamanitsika izany fa hivoaka ho mpandresy anao. Amin'ny herin'ny androany toy izao ary raha sitrapon'ny tompo hiaraka eto indray isika hidera azy miaraka amina groupe avao.
koa dia mametraka amin'ny veloma ho antsika rehetra samy ho tain'Andriamanitra. Veloma tompoko. Misaotran'Andriamanitra tsika fa afaka nidera azy niaraka tamin'ny groupe Longe tamin'izay tapany voalohany zay, ary ariky nefa mahazatra atsika nanomboka tamin'ny voalohany taona dia onerany anotran'izao dia fotoana indray mba handraisantsika teny avy amin'ny soratra masina hampahery atsika sy hatonga atsika harisika amin'ny fiderana an'Andriamanitra. Ny tanjonay eto amin'ny fandaharana mantsy dia averimberina mandrakariva fa ny hahatonga atsika ho mpideran'Andriamanitra. Tena zava-dehibe zany toetra mideran'Andriamanitra zany, ary tena zatra tokony ataony mananana rehetra zany araka ny fanasana zay ataon'ny tenin'Andriamanitra raha teo. Koa tsara raha mandray kely izany sika fotoana fohy fotsiny ary mba afaka makaina kely koa ireo mpanakanto zay nasaina tamin'ity androany ity. Ny teny zay hoentina amintsika ary amin'ity androany ity dia ao amin'ny Salamo 5:1. Salamo 5:1 ka ny 5:12, 7:12 sy 7:12 no vakitsika ary akatsika fampahirizana fohy amin'ity takarivo ity. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy zany ary anareo anaraka azy kosa. Raha manana baiboly no kaikinao eo na manana telefona dia afaka manokatra an'izany dia miara mamaky izany isika mianakavy. Salamo 5:1, 4:12, 7:12 ary ny 9:12 no vakitsika ny anaran'i Jesosy. Ny lanitra dia an'i Jehova fa ny tany no meny ho an'ny zanak'olombelona. Ny maty tsy mba hideran'i Jehova na izay midina ny amangingina, fa izahay hisaotra an'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleloia. Zany ity Salamo 5:1 ity, zany hoe mamarana ny Salamo 5:1. Raha mijery ny tontolo kevitry ity Salamo 5:1 ity isika dia milaza ny amin'ireo sampy izay asolon'ny olona n'ilay Andriamanitra mpamorona, ary filazana mihitsy ny amin'izany sampy zany hoe sy manana aina namboary ny tanan'olombelona ary tsy mahare akory izay fiderana atao azy. Fa itsy an-daniny kosa ilay Jehovah Andriamanitra izay namorona ny tany, ny loha sasany rahamasina izay rehetra ao aminy. Ilay Jehovah Andriamanitra tsy nanam-piandohana ary tsy manam-piafarana. Ilay Jehovah Andriamanitra namorona ahy sy anao dia Andriamanitra tena mandray ny fiderana tolotsika satria mendry mpiderana loatra. Ka izao no lazain'ity Salamo ity mamarana an'izany rehefa mamavahany zany teny zany izy dia hoe ny lanitra dia an'i Jehova fa ny tany nomeno an'ny zanak'olombelona. Sika mianakavy io zany dia nomen'Andriamanitra tombotsoa hiaina eto amin'ity tany ity. Ny lanitra dia an'Andriamanitra azy any toerana misy azy, fa isika kosa dia nataony teto amin'ity tany izay noforonony ity. Antony tokony hiderantsika an'Andriamanitra zany, ary antony tokony handrisika atsika ho mpideran'Andriamanitra zany. Nomeny atsika ity tany ity mba hahatonga atsika anana fiainana eto amin'izany tany zany. Noho izany dia izao andeha hideran'Andriamanitra, andeha mba tena anana fiainana feno fideran'Andriamanitra. Zao mantsy lazaina eo amin'ny 7:12, ny maty tsy mba hideran'i Jehova na izay midina any amin'ny mangingina. Ry havana malala izy zany, ry namana mpanaraka n'ity fandarana ity, tena mahafaly mihitsy ny mahafantatra fa Andriamanitra no namolavolantsika mianakavy sy namolavolan'ity fandarana ity mba hahafahantsika midera azy. Raha tsy manam-potoanao amin'izany fideran'Andriamanitra zany ianao nandritry ny tontolo andro dia mba nomeny atsika ity fotoana ity mba hiderantsika azy. Raha tsy nanana an'izany fideran'Andriamanitra zany nandritry ny enemana dia nomeny atsika ity fotoana ity mba hiderantsika azy, iraisantsika fo hidera azy. Fa ny maty ane dia tsy mbo hideran'i Jehova mihitsy. Ireo nalevina nidina toerana mangingina any ambanin'ny tany any tsy hideran'i Jehova mihitsy, fa isika velonaina ihany manana tombotsoa hideran'i Jehova. Noho izany mbola tsy maty isika, andao araraotina ny fideran'Andriamanitra. Aza miandry an'ity fotoana ity fotsiny aza vo hideran'i Jehova fa atao fideran'Andriamanitra rano fotsiny ny fiainanao, satria mendrika an'ilay Andriamanitra zay tompontsika zany, ary mahafaly ny mampahery araka ny lazaiko atsika teo dia mandray izany fiderana zay asandratsika zany ilay Andriamanitra zay tompontsika sy ilay Andriamanitra zay iango fatsika, ilay Andriamanitra zay deraitsika.
ko andao bideran Jehovah isika satria ny maty de tsy mbidera azy eo amin'ny salamo Isaia 7:30 de zao mihitsy ny lazainy eo amin'ny 9:20 Isaia 7:30 9:20 de ozy izy hoe fa ny fiaina tsy hita tsy mba mahasaotra anao, ny fahafatesana tsy mahaderanao, fa zay midina any an-davaka de tsy mahazo manantena ny fahamarinanao. Tena lazain'ny soratra masina fa tsy manana anjary ety ambany masoandro intsony ny maty sy izay midina any amin'ny fiaina tsy hita, fa isika velona no afaka manao izany. Ko dia andao ararotana ny fotoana velomantsika hiderana an'Andriamanitra satria ny 9:20 de manao toy izao hoe izahay isaotran Jehovah ary atramin'izao ko mandrakizay izahay isaotran Jehovah satria mbola velonaina, mbola tsy lavo ny fahafatesana de isaotran Jehovah zahay, izahay isaotran Jehovah hatramin'izao ko mandrakizay satria mbola tsy midina ny mangingina ary rembon'ny fiaina tsy hita. Saotran Jehovah zahay satria mendrika ataon'ny olona zay nomeny ny fahavelomana zany ary farana amin'ny halleloja de raina ny tompo ary de raina mandrakizay. Ry havana malala andeha atsotsika indray ireo groupe louange zany noho izany fiderana zany fa ianao kosa asainy groupe louange mba ho mpidera azy mandrakariva eo amin'ny fiainatsika. Andao ararotana ny fahavelomantsika hidarantsika n'Andriamanitra na inona mitrango amin'ny fiainatsika. Ho aminao ane ny fiadanan'ny tompo ahafahanao mitera azy mandrakariva endry na mandalo zava-tsarotra ry ianao, ho aminao ane ny fanahy masina hitarika anao ho amin'ny fideranan'Andriamanitra. Amen.